Mitsinjo ireo tanora vao navita fianarana ary roso amin'ny sehatry ny asa ny banky BFV noho ny fahatsapana fa sarotra amin'izao fotoana izao ho an'ireo tanora ny fikarohana asa aorianan'ny fianarana izay ndratovina no nahatonga ny banky BFV ny karakara hetsika iray natokana indrindra ho an'ireo liana ao amin'izany salon de métier io no anaran'ity hetsika ity. Olona misy 20 taona eo no raisin'ny banky BFV Société Générale hiasa ao aminy. Maro tokoa ireo sehatra asa tolotry ny banky indrindra ho an'ireo tanora hiditra ny sehatry ny asa. Ho fahampahafantarinareo asa mifandraika amin'ny sehatry ny banky ary dia nanokana iray andro ho an'ireo mpianatra sy mpiara-piombonatoka aminy ny BFV etsy amin'ny Ifobeny etsy Antaninarenina ary natsoina hoe salon de métier izany hetsika izany. Ny tanjona voalohany izany ho an'ny mpianatra tena hoe mampafantatra azy ny hoe inona ny asa rehetrarehetra ato amin'ny orinasa hoe momba ny banky izany. Dia ny fomba fandraisana anjara zany amin'ny fanampiana ny mpianatra mba ohatran'ny hoe mianatra izy dia hitany hoe inona avy ny zavatra ianarana ary inona mety hifandraika amin'izay amin'ny asa misy ato amin'ny banky. Dia ilay fotoana tena fotoana ahafahanay mamela velatra tena hoe lalindalina kokoa inona avy ny asa misy ato amin'ny banky. Mpiara-miasa rehetra koa zany amin'ny sokajiny isan'isany avy vonona mamaly ny fanontanian'ny mpianatra dia manome koa izay sehatra ahafahan'ny mpianatra mivelatra maneho ny fanontaniana rehetrarehetra mety mikitikitika azy amin'ny ho avy ndrapisy fomba fanampiana ny mpianatra zany hoe inona zavatra azonay hanampiana anazy raha ta hivelatra amin'izany sehatra amin'ny banky izany izy rapisy ho an'ny mpiara-miasa koa ilay hetsika mba hahafahanay manampy azy ireo hoe tsy mijanona amin'ny sehatry ny asa iray fa mba mitady zavatra hafa koa satria 90 taona vao tonga ny fotoana hoe retrait dia mba hahafahanay zany manampy ato amin'ny banky be dia be ny isan-karazana asa dia mba hahafahan'ny mpiara-miasa koa mijery hoe inona zavatra azoko atao mihoatra ny zavatra efa ataoko androany. Nahaliana ny ankizy mpianatra tokoa ity hetsika ity satria dia voromaro izy ireo nanatrika ny fotoana. Sehatra mahasarika ny ankizy tokoa ny banky satria efa maro ireo sampam-pampiofanana mikasika izany any anivon'ireo sekoly ambony miara-miasa amin'ny BFVSG. Izao hetsika izao no natao dia ho fanomezan-danja ny politika fitantanan'ny maha-olona ao anivon'ity banky ity. Ao anatin'izany ihany koa ny hifanavaozana, ny firaisan-kina ary ny fandraisana andraikitra.